Teatra sosialy kosa indray ho fanatrarana ny tanjona napetraky ny akany fitahina dia misy ny hetsika goavana izay karakarana izy ireo dia ny fanodinana ny orona tsara mihetsika lainga tsara lahatra izay totosaina rareo avy eo anivony izany akany izany ihany. Ny akany fitahina moa dia akany iray natao indrindra hitezana zaza kamboty sy zaza prenireny. Ity orona tsara ity dia natao hitadiavam-bola ka ahafahana indray manampy ireo trano fatoriana izay tanjona napetraky ny akany ho fanampiana ny mpiarabelona. Trano fatoriana misy 570 hatramin'ny 100 no eritreretiny akany fitahina tsangana ho andreo zazakamboty sy avy eny an-dalana ray sy ny atanana etsenosy zato. Vao trano fatoriana misy 20 nefa ny tafatsangana amin'izao fotoana izao satria misedra olana ny akany. Maro ireo vahaolana hitan'Andriamatoa Aliksa Herivelona tompona andraikitra ao amin'ny akany ary isan'izany ny fanatotosana horonan-tsary ahafahana mitady lalam-bola. Momba ny tetikasa moa zany zay natsangana dia tsinona fa ny enfant pro d'évolution zay maison de production mikarakara ny resaka sehatry ny film sy ny horonan-tsary malagasy angamba ny azo lazana azy dia arak'izao efa hitanareo zao moa zany ny fahavononana ankizy dia efa eo andalam-pamaranana angamba zay ny androna masaka zay efa nomanina hatramin'izay dia zay hitantsika tsy ela moa zany ilay tantara zay novokarin'ireo ankizy ny centre sy ireo mpilalao malagasy zay nifatenina tamin'izany fotoana izany. Lainga tsara lahatra io ny lohatenin'ny horonan-tsary faharoa totosain'ny Aliksa Herivelona sy ny ekipany avy amin'ny enfant pro d'évolution amin'izao fotoana izao. Ireo ankizy taizana ao amin'ny akany fitahina ihany no manodina ny horonan-tsary rehefa nomena fampiofanana ilaina amin'izany. Tafiditra ao anatin'ny fitaizana ireo ankizy tokoa ny fanomezana azy ireo traikefa ilaina mba ahafahany mihoatra amin'ny fiainana. Amin'izao fotoana izao za efa mahay an'ilay izy. Inona izao ny plan tena hoe ANC? Larsa dia plan tay dia plan poitrine. Dia hitan'izy hoe mahasoa ihany ve ilay izy mahafinaritra ohatran'izany? Ie. Mbola tohizana? Mbola tohizana. Mieritreritra ny olozana sy zany zao i Aliksa ny oriana rehefa voafy io mba hanokatra ny ANC sa hoe hoana? Izay mihitsy nofinofika. Nahazo fanohanana avy amin'ny vahiny Aliksa eo amin'ny fanatotosana izany horonan-tsary vokariny izany. Ankizy kamboty sahirana misy 727 ny taizan'ny akany fitahina etsy amin'ny foiben'ny Tsekorondrano ary 200 kosa etsy Anosy Zato amin'ny kilasy voalohany hatramin'ny 7. Ny akany Tsekorondrano no mandray tanana ny fanabeazana azy ireo.